Ny fahatsiarovana tsara indrindra ho aho tamin'ny Noely dia tamin'ny faharoa ambin'ny folo taonako tao Fianaratsoa tamin'izany fotoana izany tany amin'ny tribonaly nisan'ny voafidy mba andeha hahazo izany kilalao izany dia rehefa nandeha ny fizarana dia ny anjarako basy tamin'izany fotoana izany dia nisy ankizy nahazo baolina satria ilay baolina nylon izay ilay izy dia andaozy izy atakalo faly be ary natakaloko ilay izy tezitra ny zoko sy ny raitam-poniko tamin'izay hoe maninona no zavatra tsara be no natakalo an'ity baolina ity izany efa tia baolina be ary rehefa mba fanindriko hatramin'izay izany hoe ahazo kilalao baolina izany dia nanaiky ary nanomboka teo dia nanomboka nanao baolina tiana ilay izy dia tena nafinaritra dia tsy adiniko mandrakizay mihitsy hatramin'izao izany izay zavatra